Miarabantsika rehetra indray a. Bonsoir à tous, à nouveau. Androantsika dia alarobia 7 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 novembre. Dia amin'ny fito sy fahatelon'ny hariva izao. Et il est 19h20. Dia tonga eto indray tsika zany a. Misy fizarana ty anatin'ny fonay a. Tianay ho tenena aminareo indray androany. Et nous voici encore ce soir. Il y a un partage que nous avons à cœur, que nous souhaitons vous partager ce soir. Totsika harivavaka ary. Prions. Tompo malalo, misaotra sy midera sy mankalaza anao zahay. Fa noho ny fahasoavanao, ny fitiavanao sy ny famondram-ponao dia mbola afaka tonga eto indray zahay. Mihaino ny teninao dada malala. Misaotra ny amin'izay rehetra ataonao androany. Misaotra ny amin'izay rehetra avelanao lazaina androany indray. Dia tena mba hisokatra ny fonay tompo a. Hainonay anao tsara, hisokatra ny masom-panahinay dada malala. Tena ahitanay anao ary tena hoe ho tsara, ho tanolonaka ny fonay aniriny ny teninao dada malala. Dia mitenena fa mihaino anao zay Joshua. Dia enganyeka tena mba hoe hiantefa amin'izay tianao hiantefana zao teninao zao. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia misaotra dada malala. Amen. Tiana ho zaraina androany a. Ce que nous voulons partager aujourd'hui, mety efa fantatritsika tsy anjery ihany. peut-être que nous le savons déjà, Fa tiany tompo ho averina le izy a. mais le Seigneur veut nous le rappeler. Dia ao amin'le Filipiana Et donc, dans Philippiens toko faefatra ny andiny fahenina chapitre 4, verset 6, dia le hoe aza manahy na inona na inona. il est dit ne vous inquiétez de rien. Ny tena tiana ho tsindriana androany zany a dia le hoe na inona na inona. Ce sur quoi nous voulons insister, c'est de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le na inona io zany a tena hoe ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsiny. Par rapport à ce de rien dans notre vie, Ny fitrangan'ny fiainantsika rehetrarehetra mihitsiny. ce qui se passe dans notre vie, Na ny zavatra any anatintsika any a, que ce soit en nous na ny zavatra manodidina antsika. ou autour de nous, Dia ny zavatra takiany tompo amintsika ce que le Seigneur nous demande, dia hoe aza manahy c'est de nous inquiéter de rien, na amin'inona na amin'inona. nous inquiéter de rien. Dia ny tiany tompo ampatsahivina antsika amin'ny hoe na inona na inona io a. Et ce que le Seigneur veut nous rappeler par rapport à de rien, Dia ny fonjazakely. c'est le cœur d'un enfant. Ny zazakely a, L'enfant, le zazakely tena hoe raisitsika amin'le zazakely voateraka le mena vava. les enfants nouveau-nés, Rehefa teraka io zazy io, lorsqu'il naît, ho an'izay efa hoe nahazo fahasoavana hoe efa mananjanaka, pour ceux qui ont cette grâce de pouvoir avoir un enfant dia hoe efa nampinoa ny zanaka, et qui l'allaitent, dia hitantsika mihitsy le zanakitsika et nous voyons par rapport à notre enfant fa tonga dia makeo amintsika izy, eo amin'ny tratrantsika izy a. qu'il vient directement à notre poitrine, Dia tonga dia eo izy a maka ny sakafony eo. et c'est là qu'il vient se nourrir. Dia tiany tompo mihitsy ny hoe ohatr'izay koa ny toe-pontsika. De la même manière, c'est ce que le Seigneur veut par rapport à notre état de cœur, Hoe manantona anazy tsika, que nous puissions venir à lui, efa zay mihitsy ny etantsika tsika hoe nateraka indray. c'est notre état à nous qui sommes nés de nouveau, Manantona anazy tsika tahaka ny zaza. que nous puissions venir à lui comme un enfant, Mihinana n'le misotro amin'le rononom-panahy nous allaiter de ce lait spirituel, tahaka ny ao amin'ny petera voalohany a, comme dans 1 Pierre, ny toko faharoa a dia ny andiny faharoa, chapitre 2, verset 2. hoe ovaka itsika Nous lisons petera voalohany a.
1 Pierre 2, verset 2. Hoe fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniry ny rononom-panahy tsy misy fitaka mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Dia izay zany ny tiany tompo atongavana hoe tokony manana an'izay toe-po ana zazakely izay zany a. C'est là où le Seigneur veut en venir, que nous puissions avoir cette attitude comme un enfant. Dia misotro an'izay rononom-panahy izay tsika mba hitombotsika amin'ny finoana. Que nous puissions boire de ce lait spirituel afin que nous croissions, nous croissions dans notre foi. Mba ahafahantsika manatanteraka an'ilay didy hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. Afin que nous puissions arriver à ce passage qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Satria ny zaza tokoa moa rehefa eo izy parce que lorsque l'enfant est là, tsy misy hoe zavatra mampatonga anazy hitaitaina na hitebiteby. Il n'y a rien qui puisse il n'y a rien en quoi il puisse se plaindre. Fa eo fotsiny izy mais il est juste là. Dia zay amena anazy eo et quoi qu'on lui donne, dia mety aminy daholo. Il lui convient. Dia tsotra be izy. Et il est simple. Tsy manatsiny izy. Innocent. Il est innocent. Fa dia zay atao amin'io fotsiny dia mety aminy daholo. Mais quoi que nous lui présentions, ça lui va. Tsy hoe mivaky lobe izy hoe inona indray no hohanina androany. Il ne se casse pas la tête de se demander qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Tsy hoe mieritreritra be izy hoe inona indray no hanaovako mangatsika ve ny andro mafana ve ny andro. Ni se demander ce qu'il va porter, si le temps est chaud ou froid. Hoe misy rano ve ao azoko sotroina raha mangetaheta. Est-ce qu'il y a de l'eau si j'ai soif? Fa tonga dia le ray aman-dreny le olona manodidina anazy eo no mikarakara anazy. Mais ce sont ses parents, ceux qui sont autour de lui, qui s'occupent de lui. Dia zay toe-po ana zaza zay no tiany tompo ananantsika. Et c'est cet état de cœur d'un enfant que le Seigneur veut que nous ayons. Mety hoe manana an'izay toe-po zay tsika amin'ny famonjenantsika ohatra. Il se peut qu'on ait cet état de cœur par rapport au salut. Satria ozy izy tsika hoe tsy ho vita mihitsy zany hoe amonjy ny tenako zany fa mila ny Yehoshua dia vitatsika mametraka an'izy eo anatrehany Yehoshua. Parce que nous nous disons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, donc nous arrivons à nous en remettre à Yehoshua. Fa mety hoe amin'ny zavatra pitsipitsiny indray nefany. Et pourtant, parfois dans les détails, hoe misy asa ataonao io un travail que tu es amené à faire. Dia hoe haiko mihitsy mitondra n'ity hatramin'ny farany aloha androany zao ny hitondrako anazy. Eh bien, on se dit je sais exactement comment procéder, je sais comment conduire la chose. Na hoe reto zanako reto mila tena eritreretiko hoe inona mahasoa an'reto zanako reto. Ou alors par rapport à mes enfants, je dois réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour eux. Mihitsy zany le hoe mila miofotsika anana toe-tsaina na zaza. C'est dans ces aspects-là où nous devons changer en ayant l'état de cœur d'un enfant. Ny zaza zany tena hoe tsy mana na inona na inona. L'enfant, en réalité, ne s'inquiète de rien. Dia mety anontany ianao hoe dia ahoana zany lasa tsy mandray andraikitra nge raha hoe tsy eritreritra momba ny zanako na tsy eritreritra momba ny asako e. Et on peut alors se demander, mais dans ce cas-là, peut-être que je ne vais pas contribuer par rapport à mon travail ou par rapport à mes enfants. Dia nefa ny valiteny amin'izay dia hoe. Et pourtant, la réponse à cela est que aza mana na inona na inona. Et ne vous inquiétez de rien. Ao anatin'izay koa le hoe na inona na inona. Donc, il y a vraiment c'est vraiment de rien. Zay mihitsy zany le toe-po tokony ananantsika, le toe-po ana zaza. C'est vraiment cet état de cœur-là, l'état de cœur d'un enfant, zay no akasitrahany Yehoshua amintsika, qui est agréable à Yehoshua. Hoe ao an-tranontsika tahaka ny zaza, que à la maison, tel un enfant, dia miay antsika ny ray. Les parents s'occupent de nous. Dia ohatr'izay koa ny raintsika miay antsika ao amin'ny tokantrano. De la même manière, notre père s'occupe de nous dans notre foyer. Zay toe-po zay zany cet état de cœur,
afaka ny ananantsika izay nous pouvons l'avoir satria efa nomeny antsika izay. parce que il nous a déjà été donné. Araka ny teneniny ao amin'ny jaune voalohany a Comme il est écrit dans Jean 1, ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jean 1, verset 12. Dia ozy izy hoe fa izay rehetra nandray azy a dia nomeny hery ho tonga zanaka Elohim dia izay meno ny anarany. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Izay zany ny etantsika fiavana malala. C'est ça l'état notre état, Zanaka Elohim. enfant d'Élohim. Ndao tsika hitondra tena tahaka ny zanaka. Soyons tels des enfants, Zanaka tsy manahy, des enfants qui ne s'inquiètent pas, tsy manahy na inona na inona. qui ne s'inquiètent de rien. Ataovy ny lista eo anatrehan'ny Elohim. Faisons la liste devant Elohim. Inona mbola ahiko? Qu'est-ce que je dois encore corriger? Inona mbola tsy omeko anao fa mbola tazomiko ho bataiko sy ho zakaiko? Qu'est-ce que je ne te remets pas encore mais que je garde pour moi? Any amin'izay atsipiriany rehetrarehetra ny tompo mampiseho anao an'izay tsikelikely. Ce sont dans toutes ces choses que le Seigneur nous les montre petit à petit. Dia andao izay avela eo atongony a. Alors, remettons tout cela à ses pieds. Ndao tsika tena hiteny amin'ny tompo hoe Disons au Seigneur, hoe za Yoshua moi Yehoshua, tena te hitondra tena tahaka ny zaza, je veux être tel un enfant tena hoe tsy manahy na inona na inona. qui ne s'inquiète de rien. Mampatsiaro anahy an'ilay hoe zazakely voateraka. Ça me fait penser au nouveau-né, Indrindraindrindra izy rehefa eo amin'ny 2 volana 3 volana eo. surtout quand aux alentours de 2-3 mois. Petraka eo izy a dia vao mifoha izy a mahita anao izy a dia mitsikitsiky. Il est là et lorsqu'il se réveille et qu'il te voit directement, il sourit. Na bangaritana ary izy a même s'il n'a pas de dents. Même s'il n'a pas de dents, Dia mahafatifaty kely il foana est toujours mignon satria tsy manana inona na inona. parce qu'il ne s'inquiète de rien. Tsikitsiky izy Il dia sourit. faly foana izy Il est toujours heureux satria tsy manana inona na inona. parce qu'il ne s'inquiète de rien. Tsy fantany akory izay ho avy rehefa avy eo Il ne sait même pas ce qui viendra par la suite, fa tsy olana ho anazy mais zany. ça n'est pas un souci pour lui. Dia izay toe-po izay a Et cet état de cœur, ny tiany Yoshua ananantsika androany. c'est cet état de cœur que Yehoshua veut que nous ayons aujourd'hui. Mety tsy miova ny zavatra manodidina antsika Peut-être que les choses autour de nous ne changent pas, fa tsika nefa manana an'izay toe-po a feno fitsaharana tsy manana inona na inona. mais nous avons cet état de cœur plein d'assurance, quoi qu'il puisse se passer. Satria fantatritsika hoe misy dadantsika io Parce que nous savons que notre Père est là, dia tsisy olantsika zay zavatra mitrango eo le reste ne nous concerne pas, fa izy miazona ny zavatra mais rehetra. c'est lui qui conduit toutes choses. Dia izay zany tena hoe tiany tompo apetraka androany mba hitoetra any anatintsika any a Et c'est ce que le Seigneur veut mettre en avant aujourd'hui, hoe tsika efa zanaka Elohim. que nous sommes déjà enfants Dia d'Élohim. ndao tsika hitondra tena tahaka ny zanaka. Alors soyons tels des enfants, Dia ho anazy irery ny voninahitra. et à lui seul soit la gloire. Amen. Amen.